Fotoam-bavaka lehibe no tontosa teto amin'ny Espace Royal Bateravola Fianaran-tsoa ny alahady 12 aprily 2024 izay nentin'ireo fiangonana zandry nitsodrany manokana ny pasteur Mayol amin'ireo adidy sy iraka izay nandran'Andriamanitra azy. Sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena malagasy tokoa mantsy no nisian'izany hoe fiombonan'ny fiangonana zandriny izany, raha ny fiombonan'ny fiangonana zokiny no efa nazatra sy fantatry ny maro. Teto Fianaran-tsoa izay tany avian'ny pasteur Mayol no nisian'izany voalohany. Fotoana ny avaka tokoa raha ity fotoana ity satria dia naneho ny firaisan-kinany sy fifankatiavana izy ireo, na dia eo aza ireo fomba fijery tsy mitovy, ary noporofony izy ireo fa dia afaka mitambatra sy maneho izay firalahiana izay ny rehetra, indrindra fa ireo milaza fa kristiana na dia misy aza ny tsy fitoviana ara-potokevitra, ary tsy latsa-danja amin'izany ny vahoaka malagasy rehetra izay hita fa tao lasa zarain'ny loko politika samy hafa ankehitriny. Nambaran'ireto farany koa fa dia manana didy-goavana eo amin'ny firenena ny fiangonana satria isan'ny singa iray mitondra fanabeazana fototra ho an'ny tsirairay izay miaina eo anivon'ny fiarahamonina ny fiangonana ka tsy tokony ahilika rehefa samy mijoro mitondra ny anjara-birikiny ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny pasteur Mayol raha teo moa raha ny iraka izay nomena azy dia ny hanavitra ny malagasy rehetra hiala ao anaty lavaky ny fanitrana izay efa hita tokoa fa dia lalipaka amin'izao fotoana izao ary mampikaikaika ny maro. Tsy niambahamba araka izany reto fiombonan'ny fiangonana zandriny reto hitsodrany manokana ny pasteur Mayol amin'ny adidy-goavana izay miandry azy atsoatsy dia ny hitondra sy hanavitra ity firenena malagasy ity. Amin'ny anaran'i Jesosy lay nahatateraka ny soratra masina no hitsofanay ranonao ray aman-dreny satria anao no antenainay fa nividin'Andriamanitra hitondra izao firenena izao koa dia mitsodrano anao zay hahatondra an'izao firenena izao, mitsodrano anao zay ho andry ny ty malagasy ty, mitsodrano anao zay hiteran'ny kristianina rehetra rehetra eto Madagasikara. Amen. Pizza
Asi urakoraka be, urakoraka be. Vahoaka an'Andriamanitra. Alleluia. Jehova ombanao lehilahy mahery. Alleluia. Asio tia tanana mafy e, tia tanana mafy ho an'i Jesosy e. Orakoraka be, zay mpandresy mioraka e. Voninahitra miteka mafy ny tompony tompo o. Namela fianarana ohatsy, zava-maneno teka, zava-maneno teka, teka fotsiny aloha. Ataovy ambony tanatsika. Teka ho an'i Jesosy e, teka ho an'i Jesosy. Namela fianarana ohatsika Jesosy. Namela fianarana. Namela fianarana ohatsika Jesosy. Namini. Fitiavana tsy mba manavakavaka. Fitiavana tsy mba manavakavaka. Namini. Namela fianarana. Fianarana ohatsika Jesosy. Namini. Fitiavana tsy mba manavakavaka. Fitiavana tsy mba manavakavaka. Fitiavana. Raison tanana eo akaiky. Taorian'ny fitsofandran'ny pasteur Maël dia nandray fitenenana ny tenany ary no amafisiny fa dia teto fianaratsoa no ny andohan'izany fiombonan'ny fiangonana zandry izany ary ny fandriana dia ny hitarany izany manerana ny Madagasikara eny hatramin'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana rehetra mihitsy aza no tanjona mba ho fitaratra ao ireo mpanao politika sy ireo izay minia mizarazara noho ny foto-kevitra tsy mitovy. Andray azy amaray amandreny azy amin'izaytsika aiza le tetananatsika orakora orakoraka misaotra pasteur
tsara ngamba mba azo toerana ihany tsika fa mba tiako koa mba androso eteny loana zany a ny vady aman-janako mba fantatritsika satria miaraka amiko eto ny vady aman-janako amin'ny fandraisana fitenenana zay mba ho ataoko androany a alohan'ny andraisako zay fitenenana zay de mamandroso kely nareo telo rahavavy miany tsy hoe izao ihany zay mianakavy kely fa zao ny solotena tonga dia fianaratso dia ny madamako zany ny anarany Orela, Madame Orela Mayol. Dia zokiny aloha farany Ezekiela Mayol. Izy ny farany amin'ny vavy sady farany fatifantara zay mbola izy zandriny na tsisy trony Daniela Mayol. Koa dia zay zany atao fampahafantarana kely vetivety fotsiny Pasteur Mayol dia teraka atao manakara lehibe teto Fianaratsoa tandrazanay dia Vomasina Ambalakely eo nianatra tamin'ny BP Tarandolo tamin'ny 12e hatramin'ny 7e dia 6e amin'ny 3e tao amin'ny Saint Joseph Ambositany dia seconde hatrany amin'ny classe de terminale tao amin'ny lycée Rarivelo Ramamonjy dia tany Antananarivo no afaka baka dia natsoan'Andriamanitra ho pasteur tamin'ny taona 1979 roapolo taona mahery zany zao nitondrana ny fiangonana Apocalypse. Koa dia isaoran'Andriamanitra amin'izay lalana nandalovana izay. Manaraka an'izay dia misaoran'Andriamanitra lehibe izay mianakavy kely satria izao zavatra nitranga androany zao matoa tanteraka na iza ino na iza tsy ino na iza akasitraka na iza tsy akasitraka dia nitory-tenin'ny Pasteur Ndrina Benja teo dia ny hoe raha ho any ananina na ho any atsimo no ho any avaratra ianao dia atao ve raha sitrapon'ny tompo dia hanao an'izao izahay. Ka ny zavatra nitanterahantsika teto raha tsy sitrapon'ny tompo raha tsy sitrapon'Andriamanitra tsy afaka nitory-teny teto Pasteur Benja, tsy afaka nanentana teto i Pasteur Iady, tsisy afaka niteny teto na itsika ary tsisy tonga teto fa matoa zany zao nitateraka dia izay ny sitrapony. Koa dia mena voninahitra ilay mpanjaka tsy nitompony tompo. Halleluja! Manaraka an'izany isaoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra, isaoran'Andriamanitra fa mbola isaorana koa reto mpanompon'Andriamanitra ireto na ny eritena tsy nijery zo na saranga, tsy nijery anaram-piangonana, tsy nijery atoko-pinoana fa hoe kristianina ray, kristianina mifankaty dia nasehontsika teto androany fa mahazanak'Andriamanitra tsika zay nandrain'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainany dia porofo fa izao fifankatiavana zao afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo. Zavatra mbola tsisy teto amin'ity firenentsika malagasy ity izany hoe mpanompon'Andriamanitra hitondra firenena tsy mbola nisy teto zany fa raha sitrapon'Andriamanitra araka nitory-teny teo dia ho hitan'izao tontolo zao
fa nisy mpanompon'Andriamanitra ny rano tokoa izao miaraka eto izao hamonjy ty firenena malagasy ity. Mbola tsisy teto Madagasikara koa na eran'izao tontolo izao koa izany hoe fiangonana zandriny no hitondra firenena, fa raha sitrapon'Andriamanitra ny vavaka izay natao teto sy ny tsodrano teto dia ho hisy izany hanavotana ty firenena malagasy. Ary tsy mbola nisy ohatr'izany koa hatramin'izay nisy ny tantara samy vavolombelona eto itsika, fa tsy mbola nisy izany firaisan'ny fiangonana kristianina sabatista sy aladista izany ifampitsodrano samy naneritena tamin'ny fitiavana, fa nisy izany teto androany hitan'Andriamanitra tsy ho hitan'izao tontolo izao. Satria hoy ny Tompo hoe mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Teto fianarana nisin'izany ary ny zanaky ny fianaratsoa nahay nampiray izany firaisam-pinoana ny fiangonana izany. Dia mino fa hitatra eran'ny Madagasikara izao firaisana izao mba ho iray ny kristianina na ny zokiny na ny zandriny hanavitra ty firenena ity. Raha ohatra ka tena tsy dia mino an'izany nareo aza mitehaka mafy. Araha ove mafy manao hoe Alleluia, amen, amen. Ny tompony rahalahy pastera isany avy hita atsika sy ny fiangonantsika tsiraray avy ka ho fanahy maro no vonjentsika fiangonana reto, ka dia ho maro ny mpidoroka no an'olo tena ho an'i Jesosy, maro ny mpangalatra no afaka amin'ny alatra, ary dia ho foana ho azy ny dahalo izay mampahory antsika amin'ny faritry ny fianaratsoa ty, satria misy mpanompon'Andriamanitra mitory ny filazantsara hanavitra eto. Amen. Dia ho alefantsika ny sary amin'ny televiziona, amin'ny radio, amin'ny YouTube, amin'ny Facebook, ho hitan'ny rehetrarehetra n'izao tontolo izao fa azo ny fiangonana kristianina atao ny mitambatra, na dia samy manana ny fitafiany azy izay eto dia lasa anankiray ao amin'ny Kristy ray ihany ny ao amin'ny Kristy ko dia menana azy ny tera sy ny aja amin'ny voninahitra makasitraka pastera isany avy sotra nareo eram-poeran-tsaina ary ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanana sy ny fitahinany ho amintsika sy ny ondro izay tandremantsika tsiraray avy, ary dia androso ty firenentsika malagasy ity satria mpandresy antsika. Amen. Farany tsy adino koa ny misaotra ireo ray aman-dreny be izay naneritena ihany koa nanaiky mijoro tetỳ aloha tsodrano ny zanakareo. Zava-dehibe ny tsodrano satria raha misy zanakalahy na zanakavavy andeha anambady izany ka tsy mahazo tsodrano amin'ny ray aman-dreny dia tsy hovanina mihitsy izany tokantrano izany. Ka raha misy zanaka koa na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny firenena na n'olo-tena ny rahan'Andriamanitra hamonjy ty firenena malagasy ity ka tsy nisy ny tsodranotsika mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy, tsy nisy ny tsodrano avy amintsika ray aman-dreny ara-nofo, dia tsisy firenena hovanina eto. Fa ty zavatra izay nisy antsika ity dia mbola tsy nisy hatramin'izay nisy ny tantara teto amin'izao tontolo izao, fa teto fianarana no nivoahany. Korakoraka be ozy izy hoe mbola tsy nisy ary marina zany fa ny anaovan'ireto zanako reto akamatatra. Papa, ty misy akamatatra anankiray mba apetraka aminao, inona no zavatra tsy hitan'Andriamanitra mihitsy? Inona ny zavatra tsy hitan'Andriamanitra mihitsy eto amin'ity tany ity eran'izao tontolo izao? Fa misy zavatra tsy hitan'Andriamanitra mihitsy ao.
dia tsy hitako mihitsy zay navaly hoe inona moa ny tsy hitan'Andriamanitra ko na ilefa hiafina ary azy ianao aiza ny tsy ahitany ianao dia afa-po aza dia ozy izy zareo ny zavatra tsy hitan'Andriamanitra mihitsy ve dia tsy fantany ny papa e tsy mbola nahita izy Andriamanitra mahery noho izy tsy mbola nahita io Andriamanitra ivavahantsika io Andriamanitra mahery noho izy na hoe mbola nisy amboniny zay ozy izy ty zay mba enjana koa nareo zany rakizy zanaka pastera marina nareo a dia ty zavatra nisy ty koa mbola tsisy nahita mbola tsisy nahita ny tieran'izao tontolo zao mbola tsisy oatra ny tieran'izao tontolo zao fa manomboka androany ahita izy fa misy zanak'Andriamanitra koa eto hitan'Andriamanitra azy reny dera sy voninahitra mandrakizay halleluia amen dia farany isaorana antsika fiangonana rehetrarehetra izay na fohy tokantrano na fohy fotoana na dia fotoana tokony hitsotsorana ny tokantrano na fotoana tokony mbola nivavahana tany amin'ny fiangonana azy dia noho ny fifankatiavantsika ny fanekentsika ny mpitondrantsika ny fanajantsika ny mpitondrantsika dia nanaikitsika hiaraka teto ko dia misaotra antsika fiangonana tsiraray avy fa zao ny amba hafatro zany raha sitrapon'Andriamanitra kokoa tonga ny fotoana dia mba azo tombony manokana indray tsika fiangonana zandrany rehetra mba ahafahantsika manatevina ny fiangonan'Andriamanitra ka mba hieleran'ity firenentsika malagasy ity ny fanjakan'Andriamanitra dia mba hivoaka mpandresy hatrany Kristy satria izy efa mpandresy dia miaraka amintsika koa izy dia ho mpandresy hatramin'ny farany fa Kristy no tompony lakle izy no manana ny lakle ny fahafatesana sy ny fiainana fa tsy damamo ny tompona lakle fa Kristy ny tompony ka dia mba misira iarahantsika vetivety miaraka amin'ny tanora alohan'ny amaranana fotoana pastera fanalahidy ny fiainana dia mba ampidinina kely ary ty zany dia mitsotra nareo telo mianaka mba montsy toerana ka isy tarika kely ty aloha zany tanora mba anao fiatsika miaraka atsika zany raha mahay miatsika miaraka zao tontolo zao asehontsika koa fa ny zanak'Andriamanitra koa mbola mahay mihoatra an'izany fa hideran'Andriamanitra mo ny amponga tapaka sy ny di sy ny zava-maneny tendrena atsika dia zay fiatsika ataon'ny tanora ty alohantsika inona rahantsika sady mihira itsika izany fa mietsiketsika ty hira ty aitsika ty hira ty fa nalahity aoka ranona fa ny lakle samy manana manasa asika hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy aiza tsika jiaby yo aiza atsika jiaby atsika rehetra mafimafy zay fatora betia tany atsika rehetra Sai unian fampakarana
Okay. Oh caramba, oh que la quilewa samana. Atikatiate. Oh caramba, oh que la quilewa samana. La musica era cada um. Sama piazza la clé, sama piazza la clé, ma piazza la clé. Samba piazza la tigre, Kuna nemso la samnya fube, la samnya pube, la samnya pube, la samnya pube. atikatiate. Yana tamanise, Yamanisa, Hey. Yanisisa, Hey. Kampala yeno, Salamandera, Bakasise, Andela Paradisa, Bakayanwa, Baka, atikatiate. Yana cada wale. Okalanda, Okela kiliwa samana, Atikatiate. Okalanda, Okela kiliwa samana. Okay. Okalanda, Okela kiliwa samana. Yana cada wale. Okalanda, Okela kiliwa samana. Jesus no famata. Jesus me famata. Hey. La clé viene andante. Aí só fica sabe. Yara cada wale. Okay. Okay. Para mí. Cura cabê. Aleluia. Eny ary ohatra nefa tany an-tanitra fa niverina vetivety teny fianarana mba somary resao kely 30 segondra ny eo akaikinao nanahoana ny androany dia ilaza izy nanahoana ny androany hoe misy tsy miresaka mihitsy aho manino ianao tsy miresaka mbola tsy tapitra ny 30 segondra raha faly ianao dia hitehaka mafibetika ho an'Andriamanitra Aleluia. makasitraka faranantsika amin'izay izay paster hivavaka tsika ary amarana ny fotoana endreny fifalianay Jehova elany nandrasana an'izao fa dia matoa tanteraka androany dia izay ny sitraponao tsy faly amin'izao ny devoly lao tsy faly ihany rehefa tsy faly ny ankizy kely dia mibotsiny dia mipoaka any dia rava any ary tsy mahafaly ny devoly mihitsy zao zavatra zao kanefa dia zao Andriamanitra miasaka tsisy mahasakana voninahitra ne ho an'ny avo indrindra voninahitra ne ho an'ny avo indrindra hiala eto amin'ity toerana ity zay tombo tantany ny dianay tsirairay avy miarovanay amin'ny loza sy ny ratsy rehetra dia ho tahinao reto vaoko reto na mivoaka na miditra mitokantrano ho tahinao ny fahasalamany mandavataona ho tahinao ny fidiram-bolany ny varotra ho ataony dia azo tombony ny fiompiana dia tsy ho lasa ny dalo fambolena dia vokatra ny asa mandrara rehetra ho atao dia azahoana tombony avokoa raha angataka ianareo amin'Andriamanitra dia hiaino izy any an-danitra fonenany any raha mitarainareo andro aman'alina amaly vavaka anareo izy eo akaikin'izay miantso azy Jehova dia eo akaikin'izay miantso azy marina tokoa kanefa niriny izay matahotra azy izy sady hamonjy azy voninahitra ny eo an'ny avo indrindra ny anaran'i Jesosy nanonona sy angatahany izany vavaka izany amen memafy miaraka feo mafy manao hoe
nuvala pari amefini fukureche fakati Salaka ni malaka sinyalaka Yamani chumitai Titani naite Kami zainunge nawanan Ruvalitaranaka Malagasi jara Wani Malagasi Diosa wani Malagasi